Mbola goragora ny fepetra rehetra mahakasika ny fitrandrana ny sisin-dranomasiny Madagasikara. Sehatra iray ahafahana mampiroborobo ny toe-karena anefa izany raha toa ka voara-maso raha nambarany pahy toe-karena iray Michela Ronaldo. Manodidina ny 5,000 kilometatra ny sisin-dranomasiny Madagasikara, telo avy amin'ny faritra an-tanety kosa ny fari-dranomasina. Iray amin'ireo firenena telo voalohany manana fari-dranomasina betsaka indrindra ihany koa i Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena iray nanaovana fanadihadiana, sehatra iray azo anandrenana ny toe-karen'i Madagasikara ny sehatra an-dranomasina. Mila fitandremana sy fametrahana fepetra maro anefa izany mba ahazoan'ny firenena tombontsoa fa toy tombontsoan'ny firenena vahiny mitrandraka. Tsika dia hoe tsy alao tsy andeha ho amiditsika fotsiny le arena ao an-dranomasina. Zay aloha mba fiangaviana mpitondra fanjakana izay manosy ny zavatra ohatran'ireny mihitsy. Tsy ny vahiny mitrandraka azy dia omeny sandany kely tsika. Zay ngely mahatonga ny malagasy miteny hoe lasa ohatran'ny varotra tanindrazana raha manao an'izay. Varotra ny hakena misy eo amin'ilay firenena, anisan'ny hakena eto amin'ny firenena ireny. Fa ny zavatra anjara anankiray tokony ataon'ny fanjakana ao anatiny izany dia hoe ahoana ny hanomezana sehatra ny mpandraharaha malagasy mba ho afaka hanao an'ilay fitrandrahana. Io zany tsy tokony tonga dia hivelatra be tsika hoe mpitrandraka ngezalahy be ireny dia tonga dia 5 taona 10 taona dia ritra ilay arena. Izay zavatra izay mihitsy no mila fiarovana dian'izao amin'ilay économie bleue hoe reproduction. Zay foana zany zavatra tadiavina ao anatiny. Etsy ankilany, iray amin'ireo firenena 12 nanatrika ny première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable i Madagasikara ny fiandohan'ny herinandro teo. Raha ny fanazavan'ny ministry ny Jono, iray amin'ireo sakana tsy ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny Jono amin'ny ankapobeny eto Madagasikara, ny olona ny fandriampahalemana an-dranomasina na ny sécurité maritime amin'ny ankapobeny. Ranomasina eo amin'ny 450 kilometra eo tsika manodidina ny nosy malalatsika io ary betsaka ny arena anatin'izany tsy ankoatra ny arena an-dranomasina izay ao anafiny Jona ihany koa fa misy izay zavatra azo trandrahana tsara ao ny arena akibon-tany izay anatin'ny ranomasina ireny ary misy ihany koa anatin'ity azy ihany koa hoe ny angovo azo avaozina ary ny filaterana an-dranomasina kasika ny ataoko hoe sécurité maritime. Madagasikara dia mbola manana ezaka lehibe tokony atao amin'ny fametrahana an'izany hoe fiarovana ny sisin-dranomasina izany indrindra tsy andehanan'ireny mpandroba ny arentsika ireny arem-pirenena indrindra. Notanterahina tany Kenya ny 20 hatramin'ny 20 novambra teo ny fihaonam-be iraisan'ny pirenena na ny première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable. Raha ny zava-misy efa manomboka mivelatra amin'ny fidiran'i Madagasikara amin'ny toe-karena manga. Raha tsy ahivana, isan'ny teraka resabe teto amin'ny firenena ny fifanarahana nataon'ny agence malagasy de développement économique et de promotion des entreprises tany Pékin ny fiandohan'ny volana septambra teo. Fifanarahana tamin'ny firenena sinoa amin'ny alalan'ny Tay Century Investment Developments entina hampiroboroboana ny économie bleue eto Madagasikara ao anatin'ny 10 taona.